Zoatra amin'ny filazantsara lioka toko faharoa ny andiny fahasivy amby roapolo sy ny fahatelopolo. Izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao, fa ny masoko efa nahita ny famonjenanao. Amen. Izany no teny nataon'i Simeona rehefa nahita maso ny famonjen'Andriamanitra tamin'ny alalana tirahany Mesia arak'izay nampanantenany ny fanemansina azy. Izay antony ideransika n'Andriamanitra eto dia noho izy manatanteraka ny fampanantenana ny. Tsy nahita fahafatesana Simeona raha tsy nahita ny Mesia izy. Ary rehefa tanteraka izany dia vonona no faty ampiadanana amin'izay izy. Koa ninona ny fampanantenana efa azontsika tamin'Andriamanitra dia minono sy mantoky fa tsy maintsy ho tanteraka izany amin'ny fotoana izay voatery. Fa izay irariana ho antsika fiangonana koa dia engane mba samy ho tafahoana amin'ny Jesosy Kristy avokoa isika rehetra tahaka ny Simeona mialohan'ny hatongavan'ny andro hahafatesantsika. Mbola iray faraka isika. Mbola asandratra hatrany ny vavakely Andriamanitra tsara indrindra. Hideranay sy hankalazanay ny anaranao satria Andriamanitra mamaly vavaka ianao. Andriamanitra mahatoky amin'ny fampanantenana aminao ianao. Tsy mandainga ianao, tsy miovaova ianao, tsy mivadika ianao, fa izay zavatra rehetra lazainao dia tanteranao avokoa. Koa eo am-piandrasana izay valin'ny vavaka sandratra dia omeo anay ny ahatoky, omeo anay ny finoana tena miora, omeo anay ny faharetana ary ny fahatokiana ny fotoananao sy ny fomba fiasanao. Fa mivavaka koa izay Andriamanitra, mivavaka izay mba hitahinao anay fiangonanao mba ho tahaka ny Simeona izay tsy aray avy. Ho mazoto mivavaka, mandeha amin'ny fahamarinana, manaiky tarihan'ny fanahy masina, ka samy tafahoana aminao avokoa izay rehetra, mialohan'ny hatongavan'ny andro izay hahafatesanay, ka dia samy hiditra amin'ny fiadananao avokoa izay rehefa tonga izany fotoana izany. Izany mivavaka mbola ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen.
ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady vao antso ny masina. Ho aminareo anie fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra iray antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Anio alahady 1 Desambra 2024. Alahady faha-efatra amin'ny advento sy alahady hitondranam-bavaka ny mpiara-miasa eto amin'ny fiangonana. Alahady fanamariana ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny faha-80 taona ny sampana tanora kristianina zandriny. Ary alahady anatanterahana ny akantoka ny fandraisana. Izay hibanjinana ny loha hevitra hoe manantenana Andriamanitra. Liturgia amin'ny endriny voalohany no anatanterantsika izao fanimpom-pivavahana izao. Iaraka hitsangana isika anatanteraka ny hira fanentanana ny hazakazaka masina. Hosorana sy fiderana an'Andriamanitra dia iarahantsika mamaky eto am-pitsanganana ny salamo efa voalahatra amin'ny anaran'i Jesosy. Miobio an'Andriamanitra ary tany rehetra.
iaraka ivavaka isika. Sy Andriamanitra ray, zanaka, atry fanay masonao. Vory eto an-tranonao eto indray izahay, miompo-po amampanahy, idera sy ankalazany anaranao. Mideranao izahay noho ny fahasoavana tsy manam-petra sy fitiavana tsy miova ary famindraponao avaozonao aminay isan'andro. Tsy takatry ny sainay tompo ny fahalebiazanao. Eto ampiandrasana ny fiavianao izahay, ko avy alao ireny fonay sy ny sainay no asandratray ankalazanay ny anaranao mandrakizay. Misaotra anao izahay noho ity alahady natokana hitondrana ambavaka amin'ny mpiara-miasa eto amin'ny fiangonana ity, ary misaotra anao koa no nahatratra ny sampana tanora kristianina zandrany ny 20 taonany amin'ity androany ity. Koraiso izao fotoana izao tompo, ho voninahitrao ary mangataka ny fanatrehan'ny fanahinao masina omba sy hanamasina anay rehetra. Ho anao irery anie ny voninahitra. Amen. Ziavana, eno hoe ampanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika, ko amin'izany raha alamalalako dia miorena tsara, aza miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akora ny fikelezanareo hainao amin'ny tompo. Amen. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany ry havana, dia matsiaro tsy tanteraka isika, ka ndeha hanantona ny tompo hiaiky ny fahotana sy ny heloka vitantsika teo anatrehany, ka anaraka ny apontsika izao tonom-bavaka izao, hivavaka isika. Ry rainay be fitiavano, nomenao anay ny teny izay manambara ny sitraponao. Ary manoloana izany sitraponao izany dia mahatsiaro tsy tanteraka izahay. Manoloana ireo zava-tsarotra izay mianjady amin'ny fiainanay, dia navelanay andresanay ny hakiviana, navelanay andresanay ny fakapana maro samihafa. Tsy naharitra izahay ary tsy nijoro vavolombelonao. Tompo, mamelanay noho ny amin'ny fotoana rehetra izay tsy natokiana ianao, ka nanaovanay tsintsinona ny asanao noho ny amin'ny fitiavan-tenanay. Nanao izay tianay izahay, nanao izay sitraky ny fonay fotsiny izahay, fa tsy mba nanao izay sitraka ao Andriamanitra. Manantona anao izahay tompo amin'ny fonay manontolo, mangataka famelan-keloka, mangataka fanadiovana avy aminao. Avereno izahay amin'ilay hafanapo sy ny fitiavana voalohany, mba haretanay marina tokoa. Tsy hiovaova manoloana ny fahasarotana izay misy eo amin'ny fiainanay, fa kosa azoto anao ny asanao. Ary izany asanay izany ery tompo dia ho fanehoana trano ny fitiavanao. Mino izay fa Andriamanitra mihaino vavakanay ianao,
ka mamela ny fahotanay. Ianao ilay Andriamanitra mpamindra fo ary mpamela heloka anay. Aoka nery tompo ny famindramponao sy ny fahasoavanao no ameno anay ka analanay amin'ny faharatsiana rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Havana raisao amin'ny fifaliana sy fanantenana eo am-pitsanganana ny famela-keloka omeny tompo atsika. Hoy ny tompo, izao ny fanekena ataoko aminy rehefa afaka izany andro izany, hoy Jehova. Ataoko ao am-pony ny lalànako sady hosoratako ao an-tsainy, dia hoy koa izy, ny fahotany sy ny elony tsy ho tsarovako intsony. Koa ambara ary fa voavela ny helokareo noho ny anaranomasina. Miderany tompo. Amen. Aoka isika hiaraka anaiky sy hanambara ny fanekempinoana kristianina izay iraisantsika amin'ny fiangonana maneran'izao tontolo izao dia ny fanekempinoana laharana 3. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy lalana natokana tompontsika aho. Tonga izy hitady tsy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova ho maro sy amiova ary mandrakizay.
miny fanay masinao isany nanambarany fanaytsika fa zanak'Andriamanitra isika fanahy iray ihany nanaovam-batisantsika rehetra ho tena iray ny fandraisana izay enti mandray sotsozao dia ny finoantsika tompo ampitombo ny finoanay amen. Vitsivitsy araky ny natinandro izay famoantsika amin'ireo asa samy hafa. Ny alahady fahavalo ny volana desambra alahady fahanany taona raha sitrako ny tompo araky ny tetikasa sy ny tetika amin'ireo fiangonana dia io no alahady natanterantsika ny atao hoe alahady ny fahasoavana. Alahady ny fahasoavana izay any amintsika fankasitrana manokana an'Andriamanitra no ny fitondrany ny fiainantsika no ny fahasoavan-tsain'ny vava-tonona natolony ho antsika nandavataona. Itapataona voalohany dia no maniantsika izy io ny volana Jona ary izao kosa dia itapataona fahavalo. No hoe fahasoavana miavana tsy hoe fahavitanao dingana teo amin'ny fiainana miady amin'ny lafiny andavanandro fa nadingana fototra indrindra ara-panahy no mban'Andriamanitra nao tao amin'ny Jesosy Kristy
araky ny korintsiana voalohany fafolo ny fadimbyfolo manao hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no natozao aho tsy tokony hanana anjara famonjena kory aho mpanoty sy ianao mpanota tahaka ny Paoly kanefa dia novonjena ary raha rehefa manakaiky kokoa ny fiainantsika andavanandro na firy taona amin'ity taona 2024 ity tsy tokony hanana anjara fahavelomana kory isika kanefa no ny fahasoavan'Andriamanitra domineny tombotaona tombonandro iriariana efa fahasoavana zany mba tsy hoalaim-panahy isika hoe zanana ho asafiariana fa nanjofa tsy mipoka zany ezaka mafy tamin'ny fanadinana fa tsy nahoana tsy manao aloha azy tsiaka nomen'Andriamanitra tombonandro avelomany mbola afaka hiezaka isika anarina tsy mety isika tena fahasoavana zany novonjen'Andriamanitra atao amin'ny Kristy isika tena fahasoavana zany ho amin'izany fiavana ataovy ampitiavana ny fanorana ataontsika homariky ny fankasitrahana ny tompony ny fahasoavana sy anivava tonono 20 Desambra dia ataontsika anaty vanopy izany fankasitrahana izany ny 20 Desambra ihany dia miantso antsika ny voamerantsika anatiny mba hamerina ny taratasy izay nalaitsika ny fanambolan-kevitra ny amintsika anatiny ho amin'ny fiangonana fiara-miasa ngezabe andrasan'ny voamerantsika zany rianatra ny anolantsika hevitra ny amintsika anatiny araka ny toky samihafa efa natolotra ao anatin'ny taratasy sao antinao ny mamerina izay taratasy zay raha mbola tsy mahazo anao kanefa matsao manaditsy andraikitra indrindra isika manompo eo amfandraikana samy tompo sy retonina andraikitra isantsikazy eto amin'ny fiangonana dia afaka maka ny taratasy ao an-tokotany ao amin'ny voamerantsika anatiny ny famerenan'izany koa isanalahady isy amin'ny fotoana krismasy dia an-tokotany ao raha andavanandro kosa dia amin'ny sekretera mpandrana raisy ndraikitra ao fa tena fampandrosoana fototra ho amin'ny fiangonana ny fananantsika tsika anatiny raha sitrako amin'ny tompony 20 Desambra ihany dia ny avy eo amin'ny fobenjekema no mandritra sy hitarika antsika amin'ny fantompo vavany noho ny fotoam-pasoavana lehibe izay nomeny tompo ny sekoly arahady fobenjekema ka nananana ny mpandrana nandritra ny 10 taona izy ireo no mitarika izy mitondra ny afatr'Andriamanitra ny ray aman-dreny foan'ny Ezekema mitantrina Andriamampianina zaka aminazy famangina miavaka io ihany ho antsika eto amin'ny fitandremana azavelomanga ny toeranao ihany mafatra avy amin'ny tompo isika rehefa koa dia io mifamina amin'ny Ezekema manontolo indrindra ny sekoly-alahady ny amin'izany fanamariana jobily volafotsy eo amin'ny fanompoana izany Maria la fa ny mpampon'Andriamanitra izay ahatra 10 taona dia mpampianatra sekoly-alahady eto amintsika ny faharoa dia ny daty ny alakamisy 20 Desambra izay fantatsika sy andrasany maro fatratra tokoa misy laha ivaropa efa mizaraina nanomboka tany amin'ny volana Oktobra tany nampatsivona trany tao anaty ny alahady vitsivitsy ny andraketantsika natao hoe fanomezana ho an'i Jesoa dia nona fa efa vohomana ny anjara varotonao amin'io alakamisy io nandreo soadino amin'izay amparetretena ho voninahitr'Andriamanitra ho fifaliana foko ho toy ny magy avy any antsinana ianao mitondra fanatitra ho an'ny tompo fanomezana ho an'i Jesoa mampatsiahy ny mba hitondrantsika fitafiana tena manome voninahitran'Andriamanitra tsy voatery be filatro na araka ny nahoty fa tsotra indrindra madio izany riavana fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra madio ny fo madio ny fisehonao ivelany
fa amin'ity alady ity dia manohy ny fiarametana ny amin'ny bazary fitiavana isika isaorana indrindra ny vomeran'ny vola izay nanomana sy mitarikatsika amin'izao asa izao ny mpanatanteraka ny angatantiny ny sampanasa asary fikambanana eto amin'ny fiangonana ireo fianakaviana nanolotsotra mpandrana nanolotra ny talentany mba ho fantatra tao anatin'izany bazary fitiavana izao ny fisinareo nanomboka omaly dia efa isan'ny faholiazana izao bazary fitiavana izao ary indrindra ny fahatongavantsika maro omaly sabotsy dia fifaliana mafeno fankasitrana ny fiangonana satria nanao izay ho afaka ny rehetra izay tonga tamin'ny fandraisana anjara na ny vidy na ny varotra mitoy zany amin'ity alady ity izay miverena ny fandaminana ho indroandro tamin'izao taona 2024 izao ilongailana fa natoenao mbola tsy tonga omaly dia ny manafatratra mba ho avy amin'ity alady 20 desambra ity fifaliana ho an'ny grande fikandremana ny manolotra ho antsika tsirairay manasantsika iara-misotro dite miaraka izay talentany miaraka fitiavana sotrona manam-ponza ary arary takelaka kely mampankasitrana sy fahatsiarovana ho antsika misolatra manao hoe amin'ny anaran'ny tompo fandriamanitro atanteraka izay rehetra tompo anareo araka mialeny ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesoa ny Filipiana 3:5 fankasitrany Paoly apôstôly indrindra ny fiangonana tao Filipi tamin'ny fahafozana izay natody ary etona dia maneo fankasitrana tokoa ireo namaly ny taratasy narefa ny voameran'ny vola na ny fanatonana teo antokotany teo ny amin'ny entimanana ity bazary fitiavana ity avy amin'ny olona tsirairay na avy amin'ny olona manokana araka ny fanomezana izay natody ny tompo amany fitianareo ihany dia mivelatra ao ny entana samihafa sakafo araka ny talentany sampana avy misy mahay bitro be mihitsy reo sampan'ireo mahay mikarakara bitro dia rehefa ao sika mahita hoe namary ny zavatra mitranga fa ny sarobidy indrindra mporiavana dia nyfaneontsika ny mahasotro fitiavanantsika ka hifanera serantsika maro ohatra dia tsy hoe azafary hoe mividy fotsiny fa mampafantatra fa izy mianga dia izy mianga zany koa anisan'ny tanjony mba hitoko fankafantarana ary androso amin'ny fifankatsiavana isika mpianakavy ny fonona aza mivoaka bazary fitiavana tsy tombodimy ny olona fantatrao amin'ity alahady iarahantsika ny bazary fitiavana ity izay ary no tsara ho fantatra sy nanentanana antsika ary ao amin'ny perikopa amin'ity an'ity ny titosy toko faharoa 10:20 dia misy soratra manao hoe amin'ny anaran'ny tompo azoto amin'ny asa tsara asa tsara ireo taomanantsika sy nanentananantsika tanterao mba hanehoana ny fahatsaran'Andriamanitra izay malonina ny fahasoavan'ny tompo ho an'ny ankizy tanora rehetra tsara ny ankizy ny tanora anao mira volahatra ny fafana ary tsy mipetraka raha tsy mivita ny vavaka
ivavatsika i Jehova tompony maro tonga kehitriny ny fotoana ho an'ny ankizy ny tanora koa mba omeo ny fanahy masina izahay atakaranay ny marina araka ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ioka toko faharoa andiny fatiny amin'ny roapolo be ao amin'ny finaina anio zany amin'ny anaran'i Jesosy ary marina sady mivavaka tsara izany lehilahy zany. Avetsika hoe ary marina sady mivavaka tsara izany lehilahy zany. Ny lohevitra moa amin'ity volana ity dia hoe manantena Andriamanitra. Dia ankizy tanora marary ao amin'ny Luka toko faharoa manomboka amin'ny andiny fahatimy amby roapolo dia voalaza ny momba ny Simeona, lehilahy tana fanantenana sy niandy ny fampironan'Andriamanitra. Olona tsoky izy fa mifikitra tamin'ny tenin'Andriamanitra ka niandy tampinoana. Ny afaka lehibe izao izay miandy ny tompo sy matoky azy dia omeny fahendena sy fahitana mazava. Efa henareo ny tantaran'ny vehivavy roa fandritra tamin'ny mpanjaka Solomona, samy laza fa azy ilay zaza velona. Tena tsy mora zany, tsy misy porofo, tsy misy vavolombelona, fa Andriamanitra nanome fahendena Solomona ka dia hitany marina izy. Rehefa nampiarina ilay hevitra hoe zaraina roa zaza dia iseho avy hatrany izay tena reny satria tsy afaka nijery izanany ho faty izy. Tahaka ny Solomona, Simeona dia olona nomen'Andriamanitra fahendena sy fahitana mazava satria niandy ny tompo tampinoana izy, satria niandy ny tompo tampinoana no mahazo fahendena. Izay miankina amin'Andriamanitra mahita ny marina ary izay fikisa tenin'Andriamanitra dia tsy diso namana. Izao no afaka ho antsika ankizy tanora mianara miandry an'Andriamanitra, aza maika amin'ny fanapahan-kevitra rehefa teritra na rehefa misy fitsapana mivavalo ary mangatana Jesosy. Mangataka fahendena toy ny ataon'i Solomona ary Simeona mangataka fahitana mazava. Dia omen'Andriamanitra ihany koa izay mangataka. Ataovy marina ny tena olona matoky ny tompo dia miseho amin'ny fitiavana sy ny fahamarinana toy na ireny tena tiany zany. Ary aoka misy fanantenana ao am-potsika na ankizy na tanora efa miandry an'Andriamanitra isika dia tsy very fanantenana. Dia ankizy tanora, Andriamanitra dia tia izay mahafoy fotoana ho azy, miaino azy, miankina amin'ny teniny. Tahaka ny Simeona Solomona dia ho azontsika koa ny fahendena sy ny fahazavana raha mitana ny finoana isika. Andriamanitra manome fahendena ho an'izay manantena azy. Mba ho tahaka ny Simeona koa isika ka ho lazaina hoe marina sady mivavaka tsara satria manantena an'Andriamanitra. Aiza moa ilay mofinaina an'asika teo? Lioka toko faharoa andiny fatimy amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy ary marina sady mivavaka tsara izany lehilahy zany. Man'Andriamanitra irery ivoninahitra. Mivavaka isika. Andriamanitra mba omenay ankizy tanora fanahy masina ahatonga anay ho marina sy mivavaka tsara ary anantena an'Andriamanitra isan'andro. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay mivavahana toy izany. Amen.
izao andrenesana teninao sy ny afatrao mangataka fanaina masina zay hiasa amin'izay amaky sy tokony afatrao indrindrindrindra izay vahoakanao any tsy ompian'ny mpanadiny fa andray ny afatra amin'ny fankatoavana sy ny fanantenana anao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Iaraka manisihany ny teny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Jeremia. Jeremia no fahaefatra ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Rehefa hita dia hovakintsika ny anaran'ny Tompo. Efa narianao tokoa Jody, efa naharikoriko ny fahalalanao Masio, nahoana no dia mamely anay ianao ka efa tsy mety sitrana izahay. Nanantena fiadanana izahay ka tsy nahita soa ary andro fanasitrana mahindro fampitahorana. Jehova, tsaronay ny faharatsinay sy ny herim-ponizanay fa efa nanota taminao izahay. Noho ny amin'ny anaranao dia azarinao izahay, aza tao tsinitsina tsy aza fiandranan'ny voninahitrao, tsaro ka aza tsoahanao ny fanekenao taminay. Mba nisy nalatsakaran'olana mba ireny sampin'izay telisy ireny na mahay mandatsakaran'olana mivatravatra va ny lanitra fa tsy ianao ihany vany izy be Jehovah Andriamanitra io koa manantenanao izahay satria ianao no manao ireo zavatra rehetra ireo. Ikizatsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara lakan'ny Lioka toko faharoa andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Ary faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Titos toko faharoa andininy faha-raika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany ka niandry ny fampiononana ny Israely ary ny masina dia atao aminy. Ary efa nambarany fanahy masina taminy fa tsy ahita fahafatesana izy mandra-pahitan'ny Kristy ny Tompo. Ary nentin'ny fanahy masina niditra tao an-kianjan'ny tempoly izy. Ary efa nampidiry indray aman-dreny Jesosy azy mba hanaovany araka ny fomba halalana amin'ny zaza dia nitrotro azy izy ka nideran'Andriamanitra nanao hoe, Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao. Fa masoka efa nahita ny famonjenao izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra. Dia fahazavana ahazava ny firenena sady voninahitry ny Israely aminao. Fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjenan'ny olona rehetra. Mampianatra antsika handahy izay toe-panahy araka an'Andriamanitra sy ny filan'izao tontolo izao ary ho velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitra Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba hanafotany antsika ho afaka milota rehetra sy hanadiovany izay olona ho an'ny tenany sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany. Izany no lazao sy hananara ary andrarao amin'ny fahefana rehetra. Aza vela isa ny tsinotsinonanao. Amen. Amen.
vola manatitra ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amana ary tronona amintsika indray ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsaran'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Fotoana telo sosina ankoatran'izay famarahany advento no ifampoantsika fiangonana amin'ity alahady faraiky amin'ny roapolo volana Desambra ity ny faha-enimpolo taona ny sampana tanora kristianina zandriny ny fiombonana fanompoana amin'ireo mpiara-miasa eto anivon'ny fiangonana ny fazava-fitiavana ary ao ny sakramentany batisa dia mbola misy zavatra maro famafoto ny fitombokatry ny santany fitiavana betsaka izany fa tsy vity zany raha tsy voky tsara isika asa moa anahoana zany ty anatro ty raha tena mavokina hoe sakafo tapakibo fa ny fanahitoko anyriavana amena antsika ny fahasoavana anatin'izao afatra Andriamanitra izao mba hitoerantsika tsara amin'ny fanantenana an'Andriamanitra. Ho an'ny fiangonana sy ankanavana, ho an'ny mpiasa eo anivon'ny fiangonana, ho an'ny sampana tanora kristianina zandry. Ny bokin'ny Titosy toko faharoa andiny faraka ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo no iarahantsika amin'ity fotoana ity. Izany anjara perikopantsika izany ramana dia manomboka amin'ny filazana fa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra ary ny farana ary ny fiandrandrana ny fisehoany ny voninahitr'Andriamanitra mahafinaritra dia Andriamanitra izay lehibe sady mpamonjy. Miainga amin'ny filazana hoe miseho ny fahasoavan'Andriamanitra ary any amin'ny andiny faefatra ambin'ny folo dia ny fitenena hoe miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitrinay Andriamanitra sy mpamonjy. Afatra ho an'ny fiangonana tsy ankanavaka. Ny andiny faraka ambin'ny folo hatramin'ny faharoa ambin'ny folo ho ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo. Efa niseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay mamonjy ny olona rehetra mampianatra antsika anda ny toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra. Miseho ny fahasoavan'Andriamanitra io voambolana io raha adika tia milaza hoe toy ny fanazavana mitranga tampoka manaitra ny fahasoavan'Andriamanitra. Atserovana ireny fotoanan-dririna tena manjombon'andro be ireny ka rehefa manakaiky eo ny tatavonana dia miratra tampoka ny masoandro toa mahazo fanantenana isika ary mazavazava izay tazana. Tena izay mihitsy epifania moa zany ny voambolana lazaina eo izay hoatrehantsika manomboka ny krismasy ny taom-baovao efa mangamanga izay amin'izay. Tena hoe zavatra miposaka manaitra ny maso ary mampisy fanantenana. Fahasoavana naposaka Andriamanitra hanazava hanaitra hitondra famonjena manome fanantenana. Izany fahasoavana izany moa ny soratra masina dia natao andrangasa ao andramatoa ihany, natao ho an'ny olona rehetra. Teny farany eo amin'ny andiny faraka ambin'ny folo famonjena ny olona rehetra. Eo amin'ny andiny voalohany hatramin'ny fahafolo amin'ny toko faharoa ity ny mpanoratra dia nitanisa ireo sokajin'olona lehilahy lehibe na ny antom-panahy, ny vehivavy antom-panahy, ny lehilahy tanora fanahy, sokajin'olona tany say eo. Natao ho an'ny olona rehetra ny fahasoavana, tsy ho an'ny kristianina ihany fa ho an'ny olona rehetra.
toy ny masoandro miposaka mihitsy manaitra. Ny fahasoavana dia tsy hoe natao anaitra andraisam-pamonjena fotsiny fa eo ny andiny faharoambin'ny folo ampatsivina antsika fiangonana fa izany fahasoavana izany koa dia mitaza sy manabe antsika mba ahatonga antsika ompino ho kristianina tena miaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, tena miaina ny fahamasinana, tena mitombo amin'ny hery handavana ny fahotana. Izany ry havana no afatry ny Titosy 2:10 sy ny 2:12. Omena ny rehetra ny fahasoavana mba hamonjy ho antsika mpiry nandray ny famonjena dia atao isika amin'izany fahasoavana izany tezay ny tompo amin'ny fahasoavana isika mba ompino mandany toetra toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra mitombo amin'ny fahamasinana mandany izay rehetra mety. Ny fahasoavana tsy hoe fahafitana dingana amin'ny fiainana fa ny fahasoavana dia famonjena natolotra ka noraisina mba hampitombo fahamasinana. Io no tena fototry ny fahasoavana fa manaraka manepoana ny zavatra rehetra. Ry havana manara rehetra amin'ny tompo antsony isika handray ny fahasoavana fanomezana tsy tokony ho antsika kory ny famonjena nefa tena tolotra Andriamanitra ho antsika. Antsony isika handray ny fahasoavana amin'i Jesosy Kristy, antsona isika hivelona amin'ny fahasoavana ka toy ny zaza vao teraka dia hitombo fahatsarana, hitombo ara-panahy ho hitantaratra eny amintsika izany. Misy atao hoe fiangonana niainga izy tany amin'ny volana janoary nanao voady fanao-taom-baovao fa tonga ity ny volana desambra teo ihany no teo. Tsy nanao amina tsony tsy visy tsony izay mivalaka foana isan-kanary nakorin'izany io. Ka raha nandray ny fahasoavana marina isika resy lahatra ny filazantsara ny famonjen'Andriamanitra dia mitombo sy miaina izany ao amin'ny fitombona amin'ny fahamasinana, fandavana ny fahotana, fandavana ny toe-panahy sy araka an'Andriamanitra, velona amin'ny olona sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Izany ve isika ry havana sao dia efa voavily atao olona sakafo anarana koa krismasy na vary loko ataon'olona tena atraty mihitsy atrany sakafonay Jehova mpamintsy atongan'ny atraty mihitsy rehefa vosany tsy mahavita akonabe mena mahita na tsy lazako zavatra tena niraisika ve havana ny fahasoavana toy ny masoandro na fahazavana miposaka na naitra anao anome anao fanampenana amin'izao fotoana ny famarana ny advento izao. Tena niraisika ve ny fahasoavana hitaiza sy anabe hampitombo antsika amin'ny fahamasinana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Raha mbola tsy niraisinao dia raisinao mba hampitombo anao ho amin'ny fahamasinana hitsenana ny krismasy hiandrasana ny tompo indrindra. Afatra ho an'ny mpiasa eo anivon'ny fiangonana. Indrindra ny 12 sy 13 raha mitohy ny fandraisantsika ny fahasoavana dia mandrisika antsika koa io fahasoavana io mba hiandry amin'ny fanantenana mahafinaritra ny fisehoany ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy ary mandrisika antsika amin'ny asa tsara. Ny olon'Andriamanitra izay nandray fahasoavana niaina ny fahasoavana ny tombo fahamasinana dia olona volona amin'ny asa tsara, mazoto amin'ny asa tsara. Tsy velomany izany zotom-po eo amin'ny asa izany na ny
fikelezanay hanao asatsara eo amin'ny fiainatsika andavanandro ary anisan'izany ireo mpiara-miasa eto amin'ny fiangonana. Mety hoe tsy hitan'ny olona ny fidiranao ara-potoana eto amin'ny toeram-piasanao, mety hoe tena mandrakitsikera mandrakariva ianao, mety hoe misy zavatra mampahory anao satria manaonao ny fiara-miasa amin'ny mpiarakavolona na amin'ny mpiara-miasa manodidinanao. Fa izao no tadidiana Kristy nasehon'Andriamanitra ny fahasoavana ary mamerina fanantenana ao anatintsika miandry ny fisehoany ny voninahitra isika. Tsaronety ny rahafaharoa amby telopolo amby efajato manao hoe mandra-piavy tompo miasa ny andiny ny faharoa. Hanompoana an'Andriamanitra ny talenta, ny vola voatanisa ao anatin'ny andiny tsoratra masin'io anefana ny adidy. Tena saintsaintsika mpiara-miasa eo amin'ny sehatry ny fiangonana fa hanompoana an'Andriamanitra eo ampiandrasana ny fiaviany ny zavatra rehetra nomenanao eny fanadiny karanazy. Ary eo amin'ny fahadimy amin'ny telonjato andiny fahaefatra andiny farany amin'ny eglizy izay tena tokony ho saintsaintsika koa mifanonjo amin'ity andiny tsoratra masina ty tositoko faharoa andiny fahatelo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo ity dia misy tononkira manao hoe rehefa tonga Jesosy tompony asanao izy amalisoe ny mpiasany. Saintsaintsika mpiara-miasa eto amin'ny fiangonana ve zany ka areontsika zotom-po risy-po amin'ny fanatanterahana no miasa mandrarantsika tsirairay. Indraindray ny fandrisika na motivation-tsika eo amin'ny asa dia no hoe mety tsara ny fifandraisako ny fiangonana mba tsy lana hoe pastery mazototsy ohatra mahafinaritra mihitsy ilay tokony andraikitry ny mpiasa mampahery foana izy na fanohitra amin'izay dia toa rezay ny motivation-tsika ny fandrisika. Rehefa avy zany ny olona mety mifanohitra amin'izay dia manitsika milera tatabe na fanantenana dia inona indray zao tsaro viavana fa ny olona nisehoany ny fahasoavan'Andriamanitra ary mitombo tamin'ny fahamasinana manao sy miasa eo anatrehan'ny fiangonana dia mandrisika azy indrindra indrindra ny mbola isehoany Kristy amin'ny voninahitra. Kristy ilay mpamatsy io no mpampiasa lehibe indrindra, mpampiasa ambony mpampiasa rehetra izay iverinareo fa manana andraikitra aminareo ary tsy hoe mitodika amin'ny mpiasa ihany zany fa amintsika sy ny fiainantsika andavanandro. Nandray ny fahasoavan'ny tompo izay misy eo mabe fanantenantsika mitombo ao amin'ny fanantenana ary Kristy iray ho avy. Raha mivoaka sy miditra amin'ny toeram-piasanao ianao na mivavahady ny toeram-piasanao ry havana manana rehetra amin'ny tompo tsy mpiasa fotsiny isika eto amin'ny faritry ny fiangonana na amin'ny toerana misy anao andavanandro fa olona efa voavonjy manompo an'Andriamanitra ny talenta nomeanao. Tsy ianao anao hoe efa eto moa zany nametra nitoro dia eto e nametrany Jesosy. Tsy fa mananteny ianao ary manatanteraka ny asanao amin'ny fifaliana. Tsy mihodinkodina eto amin'ny faritry ny fiangonana fotsiny na mivoaka sy miditra eto amin'ny faritry ny fiangonana dia mitsangana dia mipetraka. Tsy fa tena misaintsaina hoe miandry ny fiverenao ny tompo ilay lehibe ary miasa fantatry amin'ny fahazotoana. Azakivy aza sasatra Andriamanitra no mahita, azakivy aza sasatra Andriamanitra no hamaky. Afatra ho an'ny sampana tanora kristianina zandriny izay manamarika ny fahefapolo taona amin'ity anio ity. Raha andeha eo itsika dia voalaza fa
anaty fahatelo ny volana desambra fahatelo anatin'ny volana desambra no niorena n'izany sampanatanola kristianina zandriny zany teto amin'ity fitandremana misy antsika ity orentsika rehefa avy koa nitsia fa misy fotoana dia niakatra dia niakatra ny ela ny sampanatanola kristianina zandriny fa misy koa vanim-potoana somary lefa zany no ny antony ara-piangonana teo amin'ny fitsipika no ny antony mpikambana samihafa fa izao mbola laritra enimpolo taona ity sampana tanola kristianina zandriny ity miompana amin'ny andiny tsoratra masina manao hoe koa miorena tsara zamiova mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo izao taom-pankalazana izao teny faneva izy ary azo tovolana na tovanana ny andiny ny fahadimy folo tapany fanana manao hoe azavena isy anao tsinotsinona miorena tsara zamiova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo azavela isy anao tsinotsinona ny fahasoavana izay naseho namely ny fanantenana na mitombo sy ny taizy ary nanabe ho amin'ny fahamasinana mandrisy amin'ny asa dia mametraka antsika fiangonana indrindra ny sampanatanola kristianina zandry ao anatin'ity fotoana mankana ity mametraka azy tena hoe iorina tsara tsy ozongozona amin'ny finoana satria eo le fahasoava rehefa niseho sy ny voninahitra andriamanitra mbola ntena tsy hoe miorina dia mitsatoka tsara atao am-piangonana tsy manao na inona na inona fa marisika amin'ny asa koa ka mahefa be amin'ny asany tompo misy ny vanim-potoana mety mampiena ny risy koa ny tsirandray ao anatin'ny fikambanana ny fiangonana toy izao antony samihafa ny matoran'izany fa rehefa todiantsika ny lasa ny tompo tsy mba nalala ny tanany tamintsika ny tompo dia niasa andro aman'alina niazona antsika tamin'ny fanolantenantsika tsirairay avy hiverina indray ve mpikambana STK zandry efa lasa ny vombo efa foty efa kely ngery iavana malala rehetra amin'ny tompo ny fiorenana ny finoana ny fiazakazahana ny fanompona no dingana vaovao indray hiraina ao anatin'izao teny faneva izao mba ho fiangonana miara-mankalazan'andriamanitra no ny faha-enimpolo taona ny sampanatanola kristianina zandriny isika ary vonina iorina tsara ny finoana sy anompo an'andriamanitra avao izy indray ny fanompoana ao an'andriamanitra efa nahavita ianao nandritra ny enimpolo taona fa mbola azo atao ny mamita indray mandra-piaviny tompo ny manao izay ho afaka mandra-piaviny tompo izany ty teny faneva ity ry alana miorina ny finoana mazoto amin'ny asa matoky na inona na inona zavatra mitranga tsy foana ao amin'ny tompo ny fikelezanay mahita koa ny tompo ny amin'ny fiazakazana eo amin'ny fanompona an'andriamanitra nandritra ny enimpolo taona voatahiry ny tantara ry alana antso ho an'ny tsirairay anantena an'andriamanitra ny fahasoavana dia efa niseho samy mijery ary tsy hitazana fotsiny fa raiso zany fahasoavana izany raiso ny famonjena nomena manompoana tao amin'ny Kristy efa vitsy zany ary tolo-botsitra hoanao ny tompo mbola andrasana ny fisehoana amin'ny voninahitra fanantenana tsy voazongozona koa zany ariorena antsika mafy no ny tenin'andriamanitra manao hoe miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoana ilay andriamanitra lehibe sy mpamonjy ho an'ny fiangonana hiaino ny fahasoavana ho an'ny mpiara-miasa manompo amin'ny fanantenana ho an'ny STK mareta amin'ny asany tsara ho an'andriamanitra ny voninahitra amen.
hivavaka isika. Misaotranao izay ry Jesosy Kristy tompotianay ny amin'ny teny izay nomenao anay tamin'ity an'ity, ka nanambara taminay fa ny fahasoavana dia omena ny olona rehetra, ka mampitombo ny fahamasinana ary ahafahana mandaa ny fahotana sy ny toe-panahy tsy araka anao Andriamanitra. Ary nampahafantarinao anay koa tamin'ity an'ity fa ny olona nandray ny fahasoavana dia olona mazoto amin'ny asa tsara. Indreto izay tompo naharezany teninao izany dia tena vonona tokoa handray ny fahasoavanao ka azoto amin'ny asa tsara rehetra izay efa napetraka ao taminay. Jehovah tomponay, ianao no Andriamanitray, ianao ilay Andriamanitra mampanantenanay ka mahatonga ny fanantenana ty anatinay. Indreto izahay maneho ny atakay eto anatrehanao, indreto izahay maneho ny fangatanay eto aminao. Aoka re Tompo, ho aminay tsiraray avy ny fahasoavanao, ho aminay tsiraray avy ny fiadananao, ho eniky ny fitahinao ane izahay, ary ho tsimbinao ny momba ny teny, ny fo ary ny fanahinay. Mivavaka izahay Tompo, ho an'ny fiangonana manerana izao tontolo izao, mangataka izahay ny mba anamasinanao sy anavaozanao ny fonony tsirairay avy. Ampitombo ny finoana any anatiny, ampitombo ny firaisan-kina ary ny fitiavana eo amin'izany fiangonanao izany, mba hahafahanay maleo maro ny fampianatra ao izahay. Arofy sy tario ihany koa Tompo ireo mpitondra fivavahana rehetra, mba hanampahendreny ary feno ny faneno masina amin'ny fitariana ny vahoakanao. Amin'ny kristianina rehetra koa ndia hitoetra ho fahazavana eo amin'ny fiarahamonina ary eto amin'izao tontolo izao izay hitoeranay. Andriamanitra, fantatray fa Andriamanitra mpamisitrana ianao. Tsaronay ambavaka ankehitriny ireo marary rehetra, na ny marary ara-batana, na ny marary ara-tsaina, na ny marary ara-panahy. Ny tananao mahery Tompo naoka hitsotrana sitrana sy hanome ho azy tsirairay avy, mba hanana ny fanantenana, mba hanana ny fiadanana, mba hanana ny toky ao aminao Andriamanitra, ary ho tsapany ihany koa fa ianao dia Andriamanitra tsy mba mahafoy, ianao dia Andriamanitra tsy mba mahasaraka azy ireo. Fa tsy adinonay ihany koa Tompo ny mitondram-bavaka ny fitandremana izay misy anay. Maro ny asa sy ny adidy izay miandry anay, indrindraindrindra amin'izao farany volana izao, indrindraindrindra amin'izao fiatrehanay ny farany taona izao. Ianao no hanome hery ho anay ahafahanay miatrika izany eo ambany fitarihan'ny fanahinao masina. Tononay ambavaka manokana ny sampana tanora kristianina zandrina, ny tsantany fitiavana ary ireo mpiara-miasa amin'ny fiangonana. Tahiro izy ireo Tompo mba havita trano ny adidy sy ny andraikitra izay efa napetraka ao taminy. Isaoranay ianao Tompo ny amin'ny bazary fitiavana izay notanteranao mamy andro voalohany, fa ny amin'ny androany izay andro faharoa sady famaranana izao bazary fitiavana izao dia apetraka feno am-pelatananao. Ianao Andriamanitra no hialo lalana anay tsirairay avy, ahafahanay manohana izany bazary fitiavana izany, ahafahanay ihany koa mahita ny fahasaranao mandritra ny fanatanterahana izany sy ny famaranana izany amin'izao tapany hariva izao. Tompo, tsy adinonay ihany koa ny firenena izay misy anay. Mametraka eo am-pelatananao izany firenena izay misy anay izany izahay. Mivavaka izahay ho an'ny mpitondranay, mba hanana ny fahendrena sy fo ty fahamarinana marina tokoa, mba handraisan'ny fanapahan-kevitra eto amin'izao firenena izao mifanaraka amin'ny sitraponao. Ampianary Tompo ny vahoaka malagasy rehetra mba hifankatia ka hikasaka hatrany ny ampandrosoana izao firenena misy anay izao. Ny fisaratsarana Tompo aoka ho lavitra anay,
ny fitsitokotokony aoka tsy ho eo aminay fa ho iray fo iray saina izahay hikatsaka mandraka riva izay asopo izao firenenay izao. Tompo, arovy ny firenenay, arovy amin'ny fikorontanana, arovy amin'ny tsirahany, arovy amin'ny kolokolo, arovy amin'ny fitiavan-tena, arovy amin'ny fitiavam-bola sy ny fitiavam-boninahitra. Raoka ny fahamarinanao sy ny fiadananao no anjaka feno eto amin'izao Madagasikara izao. Ritontianay, fantatray fa mpiainy vavaka ianao, fantatray fa mpamaly vavaka ianao. Maro ny zavatra tiana angatahana eto anatrehanao, kanefa tompo maro ihany koa mety tsy voatono ny vavanay, fa matoky izahay. Fa ny am-ponay tsy miloaka dia fantatrao ary eninao izany, ary malivavaka anay amin'ny fotoananao Andriamanitra. Maminay ritontianay manakambana izany vavaka izany, amin'ilay vavaka nampianaranao mpianatra ao fa izay manao hoe izay izay anatry mamasina ny mananao mitondra ilay fanjakanao ataonay sitraponao mety atantakan'Andriamanitra miolay mizana sy fahazonay ary mamelary akin'ilay izay mepaka taminay ary aza mitondra ilay mifakapana manafahana ian'asy anao fanjakana sy mery ary mivoninahitra mandrisay. Amen. Toy amin'ny fotoanany asary vavolombelo isika ravana telo sosiny izany anafasy ny fanamaliana ny fahaiam-potoanana SDK zandriny ny anarekoa dia ny fitondrantsika mambavaka ny mpiara-miasa eto amin'ny fiangonana ary mpiara-minoa dia sakramentany batisa. Magataka ny sampana tanora kristiana zandriny anatanteraka ny anjara Don't
fitiavana mbola ho aminareo any ny fahasoavan'ny tompo koa amin'izany ry raha alamalala dia mirena tsara aza miova amin'ny mahefabe mandrakarila amin'ny asany koa Korintianina voalohany toko 10 andiny 7 tapany A. Tsy any enimpolo taona ny sampana tanora kristianina zandrany ara-tantara dia efa nijoro teto amin'ny fiangonana Isotry Fitiavana ny atao hoe sampana kristianina tanora tamin'ny andro mitandrina Andrianay Ravela Joseph. Ny fanompona ny andraiketany sampana kristianina tanora tamin'izany dia mihiry amin'ireo fotoam-pahasoavana manokana teto amin'ny fiangonana. Nahalakalana ihany ny fandraisan'izy ireo anjara tamin'izany ary hira avy amin'ny mpamotrok'ira ivelan'ny Isotry Fitiavana no tena manindrindra nataony manao tafika masina. Tamin'ny fotoana nitandrema mitandrina Soletry Paul dia niara-nijinika tamin'ny kristianina tanora zandrany rehetra dia niara-nijinika tamin'ny kristianina tanora rehetra teto amin'ny fiangonana izy. Noheveriny fa tsara kokoa manana sampana kristianina tanora ambaratonga roa dia izokany sy ny zandry izany. Kolo 7 Desambra 1930 dia zaraina ambony kristianina tanora. Ny iray dia kristianina tanora zokany ary ny faharoa dia tononona hoe kristianina tanora zandrany. Namboarina arak'izany ny fitsipika amin'ny fehazy tsirairay avy. Samy nanana ny bloc tantanazy izy ireo. Nanaka teo ny atao hoe kristianina tanora zandrany dia izay 20 taona midina ary ny mihoatra 20 taona dia ny tanora zokany. Fitezana maro no natao tao amin'ny sampana kristianina tanora zandrany. Iry fanatanjahantena toy ny volley, basket, ny foot. Teo amin'ny volley sy ny basket dia nisy ny fifaninana isa-taona natao niaraka tamin'ny tanora ny folotrano teto Antananarivo. Matetika dia naomba ny kristianina tanora zandrany tamin'izany. Ireto koa ny asa fijoroana vavolombelona natao sampana kristianina tanora zandrany. Fampianarana toana na cours de soutien izay natao maimaim-poana ho an'ny mpianatra hanala BEPC sy baccalauréat. Ny kristianina tanora zandrany ihany koa dia nanohana tanteraka ny sekoly Isotry Fitiavana tany Mahitsy. Nankinina tamin'ny kristianina tanora zandrany ihany koa ny fanatanterahana ny herinandro masina teto amintsika. Ka nydrakitra izay azo tamin'izany dia narotsaka hanasoavana ny sekoly tao Mahitsy. Ny zoma masina isa-taona dia nanaovan'ny kristianina tanora zandrany Antsapanahy. Sabotsy rian'ny Pasika dia niaingana nanao tafika masina tany amin'ny faritra Isotry Vangaina izay lasa faritra andrefana eto amin'ny sinodam-paritany Antananarivo andrefana misy antsika ankehitriny. Ny alatsinain'ny Pasika dia nakamy Mahitsy avokoa ny mpianakavy amin'ny fonona Isotry Fitiavana. Niaraka tamin'ireo mpanao tafika masina rehetra. Ka ny tolakandro dia nanaovan'ny kristianina tanora zandrany Antsapanahy. Nikarakara famelabelaran-kevitra na konferensa isam-bolana na nasana olona manokana ivelan'ny fiangonana koa ny sampana kristianina tanora zandrany ho fanabeazana sy fitezana ny fiangonana manontolo. Mamanga ny tompom-pitsaboana ireo mararitra manakavana isa-taona ny STK zandrany. Manatanteraka ny fotoam-pivavahana indray alahady mandritra ny fotoam-pamangina. Ny zava-nisy sy fiovana fandaminana. Tsy elakory taorian'ny tsangana sampana kristianina tanora zandrany dia efa maro sahady ny tanora feno 20 taona nefa mbola te hifikitra ho kristianina tanora zandrany. Koa dia nisy fandatana izay natao teo anivon'ny fiangonana mba hanovana ny fitsipika amin'ny fe ary izay hanekena izany. Ny taona 1970 dia niova ny fitsipika amin'ny fe ka ny mpikamana izay tsy mbola nanambady rehetra dia mbola afaka mijanona ho kristianina tanora zandrany. Isaky ny alahady voalohan'ny volana dia nandray anjara iray amin'ny fanaraka ny Perikeo sy kristianina ny tanora zandrany. Nomeny fiangonana fanamiana izy tamin'izany. Tamin'ny Desambra 7 dia nahazoloka vaovao ny fiangonana sangam-bato ny fahazaro-taona ary dia nanao famelana kira-pivavahana niaraka tamin'ny tenjoro ho fanatsarana ny hira atao lahary maraina ny sampana. Nanjairana akanjo fotsy lava misy echarpe volomparasy ny kristianina tanora zandrany izay mbola manamarika azy mandraka ankehitriny. Taona 5 dia feno 10 taona ny sampana kristianina tanora zandrany ary nanomboka mihamaro ny tanora nahay namotrokira.
rehefa nitsangana ny sampana tanora kristiana Adrikainy dia tsy maintsy miova kely koa ny anarany sampana tanora ka lasa nantsona hoe sampana tanora kristiana Zandrana na STK Zandrana. Nisy olana amin'izao indray ny mpamorokiry sy ny mpitendry sy ny mpihira maro dia lasa nanambady ka tsy afaka mijanona ho sampana tanora kristiana Zandrana intsony araka ny fitsipika. Vao marika efa nisy fianarana eran'ny sampana indrindra nanomboka ny taona 2000 no ny antony samihafa. Rehefa nandinika ny amin'izany ireo tompona andraikitra ankehitriny dia nihevitra fa tsara indrindra raha hanarahana ny fitsipika amin'ny feny STK Adrikainy ny fitsipiky ny STK Zandrana ka dia tonga azo raisina ho mpikambana andrehitra manomboka eo amin'ny 13 taona na mpitovy na efa manatokantrano. Efa ielana tanteraka izany fitsipika izany ary dia mianatra miara-mandeha ao anatin'ny sikajy taona samihafa ny mpikambana rehetra. Ny STK Zandrana araka izany no tolorina ao STK eo anivon'ny synodam-paritany sy ny foibe STK. Manohitra an'ireo fandaharana samy voatanisa teo ny STK Zandrana ankehitriny. Fa eo anatreham-izao fotoam-pahasoavana miavaka sy masina loatra izao dia feno fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra izahay no namarina ny teniny ao amin'ny Salamy 7:1 manao hoe raha Jehova manao trano dia miasa foana ny mpanao azy nandritra izao tompam-pahakalazana ny 70 taona ny STK Zandrana izao. Izy aneo ny amboninahitra. Mankasitraka ny mpitandrina, nanoro sy nampianatra ary nanitsy indrindra mivavaka ahavitany atsy-asa ity. Ampahiranao sy amanifitianao sy ny taranakao aneto. Misaotra ray aman-dreny-pia avy ao ambony fitandremana izay fakan-kevitra tamin'ny fiatrehana ny asa sady nanotrona anay mandrakariva. Hitayanao sy ny ankohonanao aneto. Toloranao fakan-tenemana feno ny filoha sy ny mpikambana tao ambony STK Zandrana izay nifanjivany lofo ampandroso ny asan'Andriamanitra tatao amin'izao sampana izao. Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadino ny fitiavana izay nasehonareo. Nampahiry indrindra koa ny fanohanan'ireo mainty milaly ny hetsika rehetra nandritra ny taom-pahakalazana ary misaotra sahady amin'izay mbola azonareo atao ho fanampinanay amperim-panompona amin'ireo tetikasa sy vinantsikotratrarana anavina anareo amin'ny zavatra rehetra ny Tompo. Mahafaly ny fahavitrehantsika mpikambana no mitady amin'ny STK Zandrana tamin'ny fanatanterahana ny hetsika rehetra no tantanin'ny komitin'izao fankalazana izao. Anafana ny fotsika sy hitahirantsika amin'ny fahasoavany ane ilay Jesoa ny antso atsika. Tolorana fisaorana ny nanome sary faneva rakoto malalaka adina valina sy ny nanolotra ny hira faneva dia ny mpamotrokira randriana indray ny falinirina ampitombo anareo amin'ny talentanareo aneto. Fa tsy kely indrindra ry havana ny fankasitrahana feno vahoaka an'Andriamanitra tsy akanavaka tamin'ny fanohanana ambavaka sy ny fanomezana ho valin'ny fanentanana nataonareo. Izy ane ahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo. Ho fanamariana ny nadalovana izao taom-pahakalazana izao dia faly izahay manolotra 3 tapitrisa ariary ho fandraisana anjara amin'ny fanamboarana ny tilikambo fiangonana. Fiadanana ho anareo ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Misaotra mitokisika afaka manamarika izao tsingeritaona ny elan'ny sampana tanora kristiana Zandrana izao tamin'ny 10 taona lasa 9 Desambra 2026 sy arivo. Miarapa izay feno 10 taona. Aoka hitsangana ny mpikambana rehetra sy ny mainty milany andray sy andray ny tenin'Andriamanitra araka ny Kolosiana 3:7-7. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany rehetra izany ka misaorana Andriamanitra ray amin'ny anarany. Hivavaka isika. Tompo nanefa ny zavatra rehetra ho mariky ny fandroratena ka nanompo anao
misampana tanora kristianina zandry enimpolo taona lasa izay. Mifamadibadika teo araka ny tsia ny olana sy ny vahaolana, ny faherezana sy ny fankatsiako, kanefa indro ny tana mairinao mbola miazona, manohana, mitantana ka mahatonga izao fotoam-pahasoavana manokana izao. Tanteraka ny fandaharana asa nandritra ny taona ary ity no iarahan'ny fiangonana manome voninahitra anao. Enganery to ho fotoana andraisana fanapahan-kevitra vaovao, irosona midingana vaovao indray, mandra-piavonao. Itony taom-pakarazana ity no an'ny sampana tanora kristianina zandry, ary anehoany ny fiangonana fahavonana koa anatevin-daharana ny mpiara-manompo ao anatin'izany sampana izany. Apetraka eo am-pelatananao ny mpikambana tsirairay, ireo mainty milady, ireo amperi-panompoana, dia samy hotelizinao mandra-piavinao toy. Tonona eo aminao ny fikasana momba ny asa atao anatin'ny sampana tanora kristianina zandry, na ny atomotrezaka na ny lavitrezaka, mba tena ikendrerany voninahitra ary atao amin'ny anaranao indreny. Tsarovy tompo ny amin'ny tanana izao sampana izao, amin'ny tombo Eliazy, amin'ny indrindra fahendrena avy any ambony, ahafahany mijoro ho vavolombelonao, ny fanompona atao amin'ny fiangonana sy miasa eny amin'ny fiarahamonina. Dia tsara avokoa ireo tanora maro, mety mbola misalasala ny fanoran-tena feno anao, ataovy tonga vavolombelonao izy ireny, ary mahita seha-panompona ampiasana ny talentany fampandrosoana ny fanjakana. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompony fiantsona, ary ilay andrasanay amin'ny fisehoana ny voninahitra no anonanay izany mamaka izany. Amen. Akoa hipetraka ianatra. Misaotra amin'ny fanomezana izay natolotra aloha, ho fandraisana anjara amin'ny fanamboarana ny tilikana. Ny zava-bomenina famonjana dia itidiantsika amin'ireo mpiara-miasa ataon'ny fiangonana. Amin'ny hira faharapiny fahatelo amby dimampolo amin'izay voalohany ao anatin'izany dia hitsangana isika mpiara-miasa rehetra, hitsangana eo toerana iny. Arak'izao fotoana izao dia mitodika amin'Andriamanitra ny aminareo mpiara-miasa eto anivon'ny fiangonana, ny fiangonana ary miarahaba misaotra sy mankasitraka amin'ny ezaka rehetra ataonareo fampandrosoana ity fiangonana ity araka ny sampatra misy anareo avy. Miarahaba misaotra sy mankasitraka no ny fiazakazanareo, ny fiaretanareo ary ny filofosana samihafa izay asehonareo anatrehan'Andriamanitra ilay tompony asa. Mampahery indrindra koa ary manonona aminareo ny teny avy amin'ny soratra masina ny Filipiana toko faharoa andimy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo.
ho amin'izany ry malalako tahaka nanenkenareo mandrakariva tsy fony teo aminareo ihany aho fa ankehitriny bebe koa aza ratsy eo ao miasa mitahotra sy miofotra antanteraka ny famonjenanareo fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana antanteraka ny sitrapony ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomonana sy ny tsy fisalasalana. Amen. Ivavaka isika. Tompo miantso anay ianao mba hitodika amin'ireto mpanomponao feno fanorateny miara-miasa ho fampandrosoana ny fanjakanao eto amin'ity fitandremana isotro fitiavana ity. Miantso azy ireo indrindra koa ianao mba hiasa mitahotra sy miovotra tanteraka famonjena ho any ny tsirairay sy ny ankonany ary hianana ny fikasana ombany ny fahasoavanao hatanteraka ny sitraponao eniasy amin'ny tsy fimonomonana sy ny tsy fisalasalana. Tafioeredy amin'ny fanahy masina ary izy ireo hatanteraka amin'ny joto sy ampifaliana miasa napetraka tamin'ny tsirairay avy ary amin'izay ezaka ataon'ny fiangonana koa fanohany azy ireo dia mba hanompo tsy amin'ny saito fa ny fifaliana izy ireo. Dia ankasitrao tompo izao fotoana izao ary tovany ny fahasoavanao mba ampitombo riziko, ampitombo fahazotoana ary ampitombo finoana sy fanantenana ireto mpanomponao. Dia mivavaka ao any ankonany tokoa izahay mpiomana fiantsonan'izy ireo ambiro amin'ny asa mandrarany ambiro amin'ny fianana izay atao feno fahendrena ireo zanaka nomenao ny isa-tokantrano. Misaotra indrindra tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mipetraka somary izao isika riavana hitsangana amira voalatra miarony mitsotra. Mitsodrantolona amin'ny anarana Andriamanitra ny faharetana sy ny fionana ny hampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina iray sy vava iray melanareo mankalaza n'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy Tompontsika. Matoky izay miantso anareo izy no anivy izany. Amen. Okay. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'Iray sy ny Zanaka